Fa mikedratrany ny anome fafapony mpanjifa ny banky be ao Madagasikara ho fitsinjovana indray ireo orinasa mpanjifa ny banky ity dia nosokafana ilay ivitoerana antsoina hoe centre d'affaires Etsivandry ny zoma lalaza teo moa no nitokanana izany tamin'ny fomba ofisialy. Nisokatra ny volana novambra 13 ny centre d'affaires na ny ivitoeran'ny fandrarahan'ny banky be ao Madagasikara eny amin'ny Asista Ivandry. 3 volana ety aoriana voafehy avokoa ny pitipitony rehetra mba hanomezana fahafampo an'ireo orinasa mpanjifany ity banky ity ka nitokanana ny zoma lasa teo izany centre d'affaires izany. Lanonana izay natrehan'ny solon-tena-mpanjakana ny sehatra tsy miankina ary ny maso vahiny. Ny centre d'affaires ny be ao Madagasikara zany dia toerana tena voatokana ho an'ny entreprise zany hoe hitao daholo ny tolotra rehetra ho an'ny mpanjifa entreprise. Hitanao zany ny opération domestique fahidisan'andro any amin'ny agence reny, misy opération internationale ao natao izy misy ny opération juridique misy service juridique ary misy ihany koa ireo équipe ny filière commerciale izay manao ny fampindramam-bola ny étude ny financement rehetra zany ho an'ny entreprise zany hoe elatsiny amin'ny teny frantsay crédit de fonctionnement ny crédit d'investissement financement de projet structuré zany hoe navondrona ao anatin'ny centre d'affaires daholo zany ny entreprise izay manao an'izay opération rehetrarehetra zay. Ny tombotsoa dia ao amin'ny toerana anankiray no misy zany opération rehetrarehetra zany, tsy mila mivezivezy tsony ny client zany hoe andeha hanao opération internationale zay dia andeha ary amin'ny siège ary an-tanana reny fa tonga dia ao amin'ny toerana anankiray izy rehetra. Tsara ho marihana fa maro karazana ny mpanjifan'ny banky be ao Madagasikara ka ankoatran'ireo orinasa dia hita ao ihany koa ny olon-tsotra, ny institution, ny microfinance sy ny mesofinance ary ny maro hafa koa. Ny filoha tale général ny vondrona BOA Mohamed Benani dia nanambara fa vonona ny ifanometanana amin'ny Madagasikara amin'ny fampiasam-bola, ny fampandrosoana, ny fanohanana ny mponina sy ny toe-karena. Satria moa dia maro ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina no nanotrana ny fotoana dia nanainga azy ireo mba ahatoky ny fireneny sy ampiasa ny volany eto atoerana ny tenany. No amafisiny fa izarany trakefany eo amin'ny fampitoboana ny tahan'ny mponina manana konty amin'ny banky marokana. Ny voalazan'ny PDG teo zany dia marina tokoa hoe be ao Madagasikara dia ao anatin'ny tambazotra ny groupe Banque of Africa eran'ny Afrika ary ihany koa anatin'ny tambazotra ny BMCE Banque Marocaine du Commerce Extérieur. Ny Banque Marocaine du Commerce Extérieur zany dia développé tolotra isan-karazany efapolo mahery ary ao anatin'ireny tolotra isan-karazany reny izay nahitana voka-tsotany Maroc reny zany no entina isaky ny toerana isaky ny firenena izay misy BOA. Anisan'ny nanamarika ny fotoanan'ny zoma alina teo ihany koa ny fanolorana ny mari-boninahitra commandeur de l'ordre national ny tale général ny BOA Madagasikara teo aloha izay chargé de mission eo anivon'ny PCA ankehitriny Andriamatoa Jacques Tillet.